Mbola tsisy zany zao tontolo zao any amin'ny éternité tsika. Tsisy afa-tsy ray zanaka fanamasina ny eo. De ozy izy le ray hoe omeko vahoaka ianao ry zanako, mantseny Jesoa Kristy zany, omeko vahoaka ianao. De io vahoaka omeko anao io omeko fiainana mandrakizay. De io vahoaka omeko anao manana fiainana mandrakizay io ifampizara voninahitra aminao, satria ianao fa be de be tena ianao zany tena be voninahitra indrindra, fa ndao mba ifampizarana aminy io. Mahafinaritra amin'Andriamanitra rehefa ifampizarana vao maika le izy mitombo. De ifampizarana ao am'ireo olona reo voninahitra mandrakizay io. Efesiana 1:4 ohatra zany de fahitantsika an'izany. Araka ny fidianany atsika taiza tao aminy, tsy maintsy ao amin'ny zanaka foana, satria le ray sy le zanaka mifampiresaka eo, fa itsika zany lay vahoaka. De ny fidina itsika vahoaka, ny fidina tao aminy oviny tanareo fa meny daholo le zavatra rehetra. Azony atao zany hoe fony fahagola ao, fony tsy mbola ary zao zavatra rehetra ao, de fa nifidy olona Andriamanitra hoe ianona sy ianona sy ianona sy ianona ataoko vahoaka anao. Io araka ny fidianany atsika tao aminy, fony mbola tsy ary fanorenana zao tontolo zao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Tsy hoe satria ianao masina, tsy hoe satria ianao tsisy tsiny de zay no mahatonga anao lasa vahoaka an'Andriamanitra. Non, ianao tia tena, ianao égocentrique, ianao teo velona, ianao ratsy io no ny fidin'Andriamanitra, tsy taminy ianao nanota fa ovina fony mbola tsy ary ny fanorenan'izao tontolo zao, efa ny fidiny mba ho masina. Azonareo mahasamihafa azy tsy noho isika masina akory ny fidianany atsika. Ny atsika mantsy rehefa mifiditsika de zao hoe zay tsara ny tiako, izany tsaratsara kokoa, ty fotsy kely, ty lavavolo, ty ohatr'izao, ty mpivavaka be, ty masina, ty manao asa tsara, reo ny fidiko. Ny an'Andriamanitra tsy zany mihitsy tompoko. Mbola tsy ary akory, ina ary mbola nataonao ianao raha mbola tsy ary. Dadaloha sy mamanao raha tsy mbola ary, dadabe anao sy bebe anao sy dadabe any bebe anao raha mbola tsy ary. Nefa ianao efa ny fidiny mba ho masina sy tsy misy tsiny ao anatrehany. Ao tsika Matthieu 5:24-telopolo. Eto zany tsika mijery an'le hoe nytiantsika tongoavana eto de hoe na anome vahoaka ho an'i Jesoa Kristy Andriamanitra. Anome vahoaka ho an'i Jesoa Kristy Andriamanitra. Ary zany de hatry ny fony mbola tsy ary ny fanorenana n'izao tontolo zao. De hiara-mizara voninahitra amin'i Jesoa Kristy, zany hoe hiara-manjaka amin'i Jesoa Kristy ireo vahoaka ireo. Ovina Matthieu 5:24-telopolo. Amin'izany ny mpanjaka de ilaza amin'izay eo ankaviany hoe avy ianareo izay notahiny raiko, mandovany fanjakana voahomana anareo oviny. Hatrizay nanorenana an'izao tontolo zao. Aika le fanjakana zay ho raisitsika, le fanjakan'Andriamanitra ho raisitsika, tsy hoe rehefa tonga any tsika vao amboarina, na rehefa niakatra tany Jesoa Kristy vao nanamboatra azy, fa io fanjakana io de efa voahomana hatrizay nanorenana zao tontolo zao. Satria aka vahoaka Andriamanitra, omeny an' Jesoa Kristy ireo vahoaka ireo, manana fiainana mandrakizay ireo vahoaka ireo, miara-manamboninahitra am'ireo vahoaka ireo, satria miara-manjaka am'ireo vahoaka ireo. Zany rehetrarehetra zany mbola tsisy akory ny lanitra sy ny tany. Alohan'ny Genesis 1:1 zany. Genesis 1:1 de tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Fa ny resantsika eto ny mahasaritra azy, mbola tsy nisy akory le tamin'ny voalohany. Ahoana koa zany? Tsy tahaka hatry ny saintsika zany mino fotsiny ihany.
Ary zara voninahitra mandrakizay aminy a reo vahoaka zay omeny rainy zanak'ireo. Fa ankoatran'izay hoe ary zara voninahitra aminy a de tena mahafinaritra be amindreo de hoe inona ny antony nanaovany an'izay ny rehetrarehetra zany, inona ny tanjo zany rehetrarehetra zany. Ny tanjo zany rehetrarehetra zany de Jaona 7:7-4. Jaona 7:7-4. Raikeo de reo am'izay a Jesoa indray no miteny eto. Teo zany Andriamanitra ray foana no ny hitantsika teo, fa zao Jesoa Kristy indray no miteny. Ray eo, tiako mba ho any amiko any am'izay misy ahy ireo zay io ary le izy. Misy olona no n'Andriamanitra omena an' Jesoa Kristy. Misy olona nofidiany Andriamanitra omena an' Jesoa Kristy. De ozy izy Jesoa Kristy hoe tiako mba ho any amiko am'izay misy ahy reo nomenao ahy, mba hahita ny voninahitry nomenao ahy izy. Zay le fampizara voninahitra. Fa efa ty ahy ianao fony mbola tsy ary oviana zao tontolo zao de efa nisy inona tao zay. Eo zany le fanontaniana, inona moa ny antony nanomezan'Andriamanitra an' Jesoa Kristy vahoaka hiara-manam-boninahitra aminy? Inona ny antony? Hatry mbola tsy ary fanorenana an'izao tontolo zao no ny fitiavany any Jesoa Kristy. De miteny am'izay zany Jesoa Kristy, tairo am'izay ary le izy Andriamanitra fa fampiresantsika io a, mbola tsisy zao tontolo zao a, tiako raha ho any amiko am'izay ary zay any am'izay misy ahy am'izay a reo olona zay nomenao ahy, de ahita voninahitry nomenao ahy izy. Io daholo le niresantsika rehetra teo a, satria ianao efa ty afo no mbola tsy ary fanorenana zao tontolo zao. De jereo tsara nytoyany am'izay, satria misy le vahoaka an' Jesoa Kristy de misy le vahoaka n'izao tontolo zao. Ray marino, tsy nahalalanao zao tontolo zao fa za ihany nahalalanao. De ireto koa mahalala fa ianao no naniraka, le mpianany zany a, le vahoaka ao anazy. Reto koa mahalala fa ianao no naniraka. Satria maninona? Efa nampafantariko azy ny anaranao ary mbola fampafantariko ihany mba ho amiko koa le fitiavana zay nitiavanao ahy ary za koa ao aminy. Zay tia le fitiavana. Ny antony ny fanarahan'ny ray sy ny zanaka de satria tia ny ray ny zanaka. Tiako loatra leselahy Jesosy, aloha leselahy meko cadeau, olona no meko cadeau alahy vahoaka reo izy reo. De reo a ahita ny voninahitra elahy, hiara-manam-boninahitra am'lahy. Zay satria tiako. Zany resaka zany mbola tsy ary fanorenana zao tontolo zao zany mandeha. De zay natongavan' Jesoa Kristy zany ampafantatra an'ireo vahoaka reo a, an'ireo mpianan'ireo, an'ireo olon'ireo, an'ireo kristianina reo. Teo mpianatra monko de kristianina, izay resaka ny fanaovany zareo talohan'ny nahariana zao tontolo zao. Kolosiana 1:7 mbola mitady antsika zao hoe inona ny antony nanomezan'Andriamanitra vahoaka ho an' Jesoa Kristy amin'ny fifaliana ozy izy no isaoriny ray izay nampamendrika anareo hanananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra atsika ao amin'ny fanjakany zanany. Tiako raha sika nydikany hoe malalany, dikany hoe malalany bien aimé izy amin'ny teny frantsay a, zanaka faran'izay tiany, zay nydikany hoe malalany, zanaka faran'izay tiany. De tsika zany a avy ao amin'ny fahefan'ny maizina nafindranao ao amin'le fanjakana. Hitanareo, hiara-mizara voninahitra amin'io zanany malalany. Noho ny fitiavana an' Jesoa Kristy no nanomezany an' Jesoa Kristy vahoaka hiara-manjaka azy aminy. Fa maninona ary io? Zany fanontaniana mipetraka. Maninona ny io fanomezana io? Maninona reo olon'ireo no maneho ny fitiavany ray ny zanaka? Inona ny antony zany?
dia voalohany aloha le fahitantsika teo hoe le zanaka efa manana voninahitra fa mba hifampizara voninahitra sy mba ho hita betsaka kokoa le voninahitra le zanaka, le voninahitra mandrakizay ho an'le zanaka, dia izay ny antony io ho voninahitra ndray. Asa raha tsika amin'izay eto le dikan'le teny hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny mpanota dia tsy manana, tsy ao anatin'io ny mpanota, fa ny olona ao amin'ny Kristy ihany no manana ny voninahitra io, satria Kristy ihany no manana an'io. Dia izay ao amin'ny Kristy dia fampizara ny voninahitra io. Efesiana 2:12 hoe mba ho fiderana ny voninahiny isika izay manana fanantenana ao amin'ny Kristy. Hitanareo, itsika io zany lasa manana ny voninahitra Kristy, manana voninahitra Andriamanitra. Tsika ao amin'ny Kristy fa tsy ny olona rehetra. Dia izay ao amin'ny Kristy zany dia miara-mizara voninahitra amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy. Zay le antony. Arakareo amin'izay tiako ianao, tena mamiko e, tena tiako indrindra, mamy ny foko. Fa inona ny antony izay? Andriamanitra no miteny eto rehefa Andriamanitra no miteny eto dia ozy izy hoe ndao araka, ianao efa be voninahitra, fa manana voninahitra ianao eto amiko eto, fa tiako mbola hitombo kokoa io, dia hiara-manam-boninahitra aminao reo vahoaka omeko anao reo. Zay. Petera voalohany 2:2-7. Petera voalohany. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy. Mihoatra amin'izao tontolo izao zany dia itsika kristianina taranaka voafidy. Fanjakam-pisorona, io le fanjakana miara-manjaka amin'ny Kristy. Firenena masina, io le hoe mba ho masina sady tsy misy tsiny ho anatrehantsika. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Io le izy. Olona nalain'Andriamanitra ho anazy tsika. Nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo ny ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fa ino? Zay itsika eny taloha tsy firenena e. Jiosy ihany no izy. Jiosy ihany ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Fa ny ao amin'ny Kristy dia tsy jiosy intsony fa na iza gasy na vazaha na japonais. Rehefa mino an Jesoa Kristy, rehefa ao amin'ny Kristy dia lasa olon'Andriamanitra, zany lasa vahoaka an'Andriamanitra. Tsika tsy namindrana fo fa ino fa ankehitriny efa namindrana fo. Zay le izy. Tsika zany zao masarotra an'le resaka. Mbola tsy ary fanorenana an'izao tontolo izao tsika efa nofidian'Andriamanitra hoe omeko anao reto Jesosy, omeko anao reto. Mbola tsy ary fanorenana an'izao tontolo izao, omeko anao reto. Tsika nefa rehefa voateraka mpanota tsy manana voninahitra Andriamanitra, zay daholo tsika rehetra. Dia zay le nifidianany antsika, tsika le mpanota io, tsika le tsy namindrana fo io, tsika le tsy firenena io, fa ino? Tsika le tsy manana ny voninahitra Andriamanitra satria mpanota dia nalainy tao amin'i Jesoa Kristy, dia nafindrana io niala tamin'ny, dia nafindrana ho amin'ny fahazavany magaga, nafindrana ho amin'ny fanjakana, nafindrana ho amin'ny Kristy. Fa zany zavatra zany efa projet talohan'ny nahariana n'izao tontolo izao. Apokalipsy 5:5-7. Dia ireo tsara le voaka n'le izy rehefa ny an-danitra dia mitera daholo ny zavatra rehetra. Rehefa nandray miboky izy, le zanak'ondry eto dia nekohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry Jesoa Kristy le zanak'ondry Rehefa nandray miboky izy dia nekohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry ny zava-mananaina efatra sy ny olona efatra amby 20. Ary samy nanana lokanga sy lovia feno didika azo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina zany. Ny hira tolokira vaovao izy hoe, na amin'ny baibolinareo izy dia hoe ny hira firam-baovao izy. Zao le firam-baovao, zao le fiderana tao any an-danitra. Eto indray tsika, any an-danitra indray tsika.
taloha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao tiatsika eto dia any an-danitra indray apokalipsy 5 rehefa tonga any an-danitra dia izao no mitranga ozy izy ireo zava-mananena efatra sy loolona efatra amby 20 efa natao teto amin'ny gasy be zany dikan'izany ianao Jesoa Kristy no mendrika an'iray miboky sy amanotombo kasehany satria maninona satria voavono ianao ary ny rahanao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra ny samy hafa fiteny ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra tsy ny olona rehetra 100% fa le olona le efa nividiny le vahoaka efa nomanina ho an'i Jesoa Kristy ireo avy amin'ny fokom-pirenena rehetra avy amin'ny samy hafa fiteny rehetra avy amin'ny firenena rehetra dia lasa ho an'Andriamanitra ireo nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra tsika ireo tanareo io le manamboninahitra amin'i Jesoa Kristy dia manana fanjakana miaraka amin'i Jesoa Kristy nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra tsika ireo ary anjaka ambonin'ny tany izy ary nahita sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza-fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny olona ary nisany dia alina sy arivoarivo betsaka zany vitsy zany mihoatra amin'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao fa betsaka izany ny teny tamin'ny feo mahery daholo zany ireo zava-mananaina sy any anjely indray mantseto ny anjely indray no midera ny zanak'ondry izay no vonoana hiditra amin'ity mantsitsika izao ny rahanao no nanavotana zanak'ondry izay no vonoana ny mendrika ny andray ny hery ny fahefana ny fahendrena ny faherezana ny aja ny voninahitra ary ny saotra io le nifanarahany izy mianaka fony mbola tsy ary ny fanorenan'izao tontolo izao dia izy ny mendrika andray an'io ary ny zava-boary rehetra na izay any an-danitra na izay ty ambonin'ny tany na ny any ambanin'ny tany na izay eny ambonin'ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy teny hoe ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry eny saotra ny aja ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay ary zava-mananaina efatra dia ny teny hoe amen ary ny olona dia ny koa akaka ny vavaka io le voninahitra mandrakizay fanjakana voninahitra io tsy any Jesoa rery fa tia ny fampizarana amin'ny vahoakany dia ireo vahoakan'ireo nefa tsy maintsy mbola ataon'inona aloha avotana vonjena io faharoa maneho fitiavany ray amin'ny zanaka io satria reo vahoaka reo indray miara-manamboninahitra amin'ny Kristy miara-manjaka amin'ny Kristy reo vahoaka reo indray dia natao hitovy amin'ny zanaka zay ny faharoa indray le voninahitra dia ny faharoa mitovy endrika lasa mitovy endrika amin'i Jesoa Kristy tsika zay ny tanjona ny fidianana tsika jorona voalohany 7:2 ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra tsika nefa tsy mbola naseho zay toetritsika ratra zay ika zany dia zao hoe tena zanak'Andriamanitra tsika zao zay mino an' Jesoa Kristy zay rehetra nandray azy dia nomenery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany zay mino azy zany efa zanak'Andriamanitra efa ao anatin'le vahoaka omena an' Jesoa Kristy zany zay mino azy kanefa mbola tsy hita le tena toetra tsika le tena mitovy amin'i Jesoa le marina tahaka an'i Jesoa le masina tahaka an'i Jesoa lay tsy manota mihitsy tahaka an'i Jesoa lay manana fifandraisana foana amin'Andriamanitra tahaka an'i Jesoa Kristy mbola tsy hita zay dia ozy izy hoe fatatsika fa rehefa miseho izy rehefa mipotra eny amin'ny rahoany-lanitra Jesoa Kristy dia ho tahaka azy izy ka ho hitatsika izy zay mahatena izy azy any hoe rehefa miverina zany Jesoa Kristy zay tsika zay vao tena mitovy aminy ny tanjona zany dia tsika mitovy amin'ny Jesoa Kristy zay maneho fitiavany ray any zanaka ireo satria voalohany hiara-manamboninahitra amin'i Jesoa Kristy ireo ary faharoa lasa mitovy amin'i Jesoa Kristy mitovy endrika amin'i Jesoa Kristy reo vahoaka ireo tsy mahafaly foana ve no mahita rehefa mba tenenina mitovy aminao indrindra le ray mitovy aminao mihitsy ty zazy ty tovika kely mihitsy fon'le ray na dia lehilahy raha mody tsy taitra fa mody hoe zay indray banjo zay tsy fa mahafaly zany hoe mitovy aminao le zanaka
indrindra moa mitovy amin'ny ataonao le zanaka. Ny gasy manko te hanao an'le hoe tokony mihoatra an'le ray le zanaka dia izay nolazainy hoe ny adalany toandray fa tena tiany ray rehefa tena mitovy amin'le zanaka hoe za endry za zanak'Andriamanitra za tia ny tompo dia ohatr'izay koa ny zanako. Zany ny fifaliany ray indrindra dia ohatr'izay ny an'Andriamanitra sy Jesoa Kristy ny an'i Jesoa Kristy sy ireo vahoaka ireo fifaliana sy fanehoana fitiavana zany hoe mitovy amiko a reto vahoaka reto. Fanampin'izay ireo vahoaka ireo koa dia efa fony mbola tsy ary ny fanorenana an'izao tontolo izao dia efa nisoratan'iray ao anaty boky ireo fa mipetraka reto le omenanao dia amin'ny farany fotsiny tsika mahita hoe reo le izy. Misesina lalan'izany tsika mahafantatra an'izany hoe aza mifaly satria manankenareo fanahy ratsy fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Fa io voasoratra io a tsy araky ny asanao hoe arakaraky ny ataonao dia soratana le izy dia avy eo fa fanandray le izy dia rehefa zao ny ataonao soratana tsy miankina amin'ny ataonao io fifanarahan'ny ray sy ny zanaka talohan'ny nahariana izao tontolo izao hoe ianona ataoko izy ianona lefako ao ianona lefako ao dia lasa ao anisany ve ianao ao amin'ny Kristy raha vao amin'ny Kristy ianao dia anisany tsotra kely tsy mila tsy asa tsy ezaka tsy inona izany anaiky an'i Jesoa Kristy fotsiny dia ao ianao na ianao efa taona ianao rehefa tsy fantatrao le izy ve sa tsy fantatrao fa mifanan'Andriamanitra miara-milaza mifananao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Io fa nisoratany Jesoa Kristy ao anatin'ny boky ny fiainana nisoratan'Andriamanitra ray ao anatin'ny boky ny fiainana fony mbola tsy ary fanorenana an'izao tontolo izao io zavatra io. Apokalipsy 17:15 jereo tsara misy zavatra anankiroa mipoka be eto tsy hitantsika io apokalipsy 17:15 io fa ny apokalipsy 17:15 tsy na mampatahotra atsika dia ny olona rehefa matahotra dia paralysé dia tsy mahita zavatra tsara. Fa ianao rehefa afaka nitahotra ao hoe bon kay zany tsisy zany zavatra efa resy dia mahita an'ity ianao amin'ny apokalipsy 17:15 ary io vao mainka mampahery be hoe alao anao zay ataony ihany ny 666 ny nouvel ordre mondial ny franc-maçon sy ninona fa zaka efa ity ary eo koa keo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany ndao hoe rahantsika mamaky ny toyany na dia ireo tsy mpino ara dia mbola eo koa ireo tsy mpino dia koa keo amin'ny bibidia le eo anoloany ty le bibidia dia le tsy manana ny anarana voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ihany no miakohaka eo anoloan'ny bibidia zay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry ihany satria io efa nisoratan'Andriamanitra talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao ary le zanak'ondry kay maninona ozy izy tonga eo amin'le loha hevitra amin'izay tsika ny fanontaniantsika voalohany dia hoe oviana no nahafantaran'i Jesoa Kristy fa ho faty eo amin'ny azo fijaliana izy oviana satria efa hatrany mihitsy izy rehefa hébraïsme io le antsoina hoe accompli ny temps ny temps eny temps fa tsy manana zany dia gasy dia roa ihany le tsika telo lasa ankehitriny ho avy na ma ha zay le izy zay le tsika zay fa ny hébreu dia roa ihany accompli sy inaccompli tanteraka sy tsy mbola tanteraka dia le tanteraka raha misy ny atao hoe tanteraka dia misy ny atao hoe tsy tanteraka satria na mbola tsy tanteraka ry izy dia efa tanteraka izy eo amin'Andriamanitra satria tsy maintsy ho tanteraka azonareo ve zany
azonareo tanteraka zany amin'ny teny hebreo dia izay mahatonga an'io hoe voavono atramina anorenana n'izao tontolo izao le zanak'ondry dika zany a ny fanoratana ny ao azy ao anatin'ny boky fiainana zany dia efa hatramina anorenana ny zao tontolo izao zay olona tsy haikohaka eo anoloan'ny bibidia toko fa 17 ny bibidia ilay hitanao dia teo ihany ary tsy ho eo izao hiakatra va milavaka tsy hitanono izy ka lasa ho any amin'ny fandringanana ary monina amboniny tany dia izay tsy voasoratra amin'ny bokyny fiainana hatramina androenana zao tontolo izao dia ho gaga raha mijery ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao nefa mbola ho avy indray tanareo io zany tsisy atahorany bibidia io e rehefa nandray an Jesoa Kristy ianao a dia efa tonga zanak'Andriamanitra ianao satria mino ny anarany a dia matoa ianao mino ny anarany dia efa voasoratra ny boky tany amin'ny boky fiainana ny anaranao dia rehefa voasoratra tany amin'ny boky fiainana ny anaranao a dia tsy miankohaka eo anatrehan'ny bibidia izany ianao zay no tiany olona zay tsy miankohaka ny bibidia ianao satria nanoratana anao teo amin'ny boky fiainana tsy miankina aminataonao fa hatramina anorenana izao tontolo izao aio mbola tsisy ny tany mbola tsisy ny lanitra mbola tsisy zao tontolo zao mbola tsisy ny dadabe anareo tsy mbola nisy ny dadanareo sy mamanareo fenao efa voasoratra tao amin'ny boky fiainana alleloia de misy olona zao tezitra be amin'izany misy olona tezitra be mihitsy ny amin'izany za aloha faly za voasoratra azoko antoko zany fa mifanano miteny ana fa voasoratra baiboly miteny ana fa voasoratra satria efa zana dia fifaliany zany fa tsy fatezerana tsy azoko eo aninona mahatezitra amin'izany tsy niteny an'izany ah dia ny ataon'ny ray zany a satria le olombelona rehetra mpanota daholy ao teto ambony tany dia mpanota daholy samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra va amin'Andriamanitra fa amin'ireo mpanota ireo no akan'Andriamanitra ho vahoaka ho an'le zanaka zay ne vao maika mbola mampilay an'le izy tsy zavatra tonga dia nandeha ho azy fa rofina avany anaty aizina rofina avany anaty fako mihitsy ireo olona ireo dia ho tao amin'ny ray ireo olona ireo a hino ny zanaka aniko misy romobotra be mihitsy ne zao e fantatra Facebook ihany fa romotana mihitsy raha vao mare zavatra ohatran'io ohatra ny ahoany fa zany lazay nijorona toko fahenina andriny fa 7:30 e zay rehetra anomen'ny ray koa azotsika am'izay nefa andeha an'le teny a efa henontsika inge fa tsy azotsika le hoe nomen'ny ray koa e dikan'io zany eo fety a tsisy idiranao nidiranao mino fotsiny ianao sa tsy mino zay ihany fa tsisy idiranao io fa resaka izy mianaka io tany taloha fanorenana n'izao tontolo izao zay rehetra nomen'ny ray koa no anantona matoa zany ianao manantona an'i Jesoa Kristy dia zany ane izy io e ary zay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy ary tsy hitantsika fa rehefa manantona an'i Jesoa Kristy tsika dia raisiny foana fa matoa ianao manantona azy zany a dia ny ray nefa nanome anazy nanome anao any Jesoa Kristy 2:7 tsy misy olona mahay manantona raha tsy dia za nangana azy amin'ny andro farany tsy misy olona mahay manantona an' Jesoa Kristy zany raha tsy tao amin'ny ray a zay naniraka azy fa na ianao a ray fa nanantona an' Jesoa Kristy ianao a dia tamin'ny fotoana ianao natsony hoe mitsangana mandray an' Jesoa Kristy dia ozy izy ianao hoe tsisy raha raiko an'izany e tsy efa nanao an'izany ianao fa tamin'ny fotoana anankiray tsy izay nahazo anao inona nahazo anao teo fa ozy indray ianao hoe tena oatra milay ihany le miaraka amin'i Jesosy fa alao an'olo tena satria ianao no tao amin'ny ray satria ianao voasoratra ao anatin'ny boky fiainana satria ianao le anisan'le ny fidiny
satria anao anisan'le vahoaka homen'ny zanaka fa tsy maintsy ao amin'ny zanaka ihany io natezitra be takininina ary ny olona hoe de ahoana zany reny silamo reny le mpanompo sampy le tsisy anina reny raha vo manana zay fisainan'izay ianao de ndana makany de torio reny maro rehefa antsoanao zany fenao no nandrasana ho any tory am'ireny zay fotsiny le izy fa izy tsy maintsy ao amin'ny Kristy ihany de zay ao amin'ny Kristy ihany de vahoaka ny Kristy zay